Sotranao ray malalo satria mbola nomenao tombonandro ahavelomana izay. Deraina ianao, ankalazaina ianao, asandratra ianao. Tompo malalo, anandratra anao indray aho eo anatrehany izao tontolo izao, satria velona sy mahery ianao ary misy ianao Andriamanitra, ary mbola manomana anay foana ianao mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tianao izay Jesosy ho masina toanao, anaraka izay tianao fa tsy izay tianay, satria ianao no nahary anay, ianao no nahatoy izao anay. Ka mangataka aminao aho Jesosy, aoka ny fanahy masinao hiteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masinao araka izay tianao, araka izay anamboaranao ny olonao tsiraray avy, fa izao dia fitaovana fotsiny ihany. Ka aoka ianao ampianatra ny olonao tsiraray avy izay mangetaeta hiverina eo ambalanao. Ary mangataka aminao koa Jesosy, aoka ny ranao soa andrakotra ay sy ny asanao ary ny olonao tsiraray avy izay tena manaradianao, satria araka ny teninao Tompo, fa tsy miaino ny mpanota ianao Andriamanitro. Ka aoka izahay homendrika eo anatrehanao, ka hiaino anay ianao Jesosy. Dera ho anao ray, aja ho anao, voninahitra ho anao hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio atalata fa 4 ny volana Jolay 2022. Ry havana, ny fijoroana vavolombelona izay hozaraiko anio araka ny fitarian'ny fanahy masina dia momba ny amin'ny ady atao amin'ny Devoly, satria isika dia tsy mahazo matorotoro mihitsy 24/24 fa tsy maintsy mandroaka Devoly, tsy maintsy miady amin'ny asan'ny maizina izay isika vao aharesy, satria mazava tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 4:9 manomboka eo amin'ny 10:10 afaka vakinao izany, manambara fa tsy maintsy isika mandray ny fiadian'Andriamanitra ahafahantsika maharesy ilay fahavalo. Andray tenin'Andriamanitra vitsy ahako alohany hijoroako vavolombelona. Fijoroana vavolombelona anankiroa no asain'ny Tompo hozaraiko anio. Ny tenin'Andriamanitra izay hovakintsika dia ny fanahy masina no manome ny tenin'Andriamanitra arakaraka ny nofy sy ny fahitana ary ny teny izay nomen'ny Tompo, satria amarino foana amin'ny teniny izany, fa izy mihitsy no miteny, ary izy mihitsy no mampiseho, ary izy mihitsy no miasa. Izay zany no fiasan'ny Tompo rehefa miasa amintsika zanany izy. Amen. Hovakintsika ny ao amin'ny Deotoronomia 4:4 ihany. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny Tompo Andriamanitrao dia Afo Mandevona, eny Andriamanitra SARO-PIARO izy. Amen. Eto zany alohan'ny témoignage dia efa manambara fa Andriamanitra ny Tompontsika dia Afo Mandevona. Zany hoe izy Andriamanitra ilay Tompo mpanjakantsika mihitsy no afo, ary izay doroany zany dia levona tanteraka, levona. Tena hoe tsisy intsony zany no raisina araka ny fitenentsika, fa tena hoe levona tanteraka.
Eto amin'ity Deotoronomia ity izy dia miteny ny amin'ireo fomba nasampy. Ary tena mahasaro-piaro azy tanteraka mihitsy io. Tsy novakiko mantsy ny amin'ny andiny rehetra, satria eo amin'ny andiny 720 eo ambony. Ovakiko kely ihany io afantaranao ny zavatra noteneniko teo hoe momba ny amin'ny sampy. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mitandrema ianareo, fandrao manadino ny faneken'ny Tompo Andriamanitrareo, izay nataony taminareo ka manao sarin-javatra voasokotra ho anareo, araka ny endriky ny zavatra rehetra izay nandrarany Tompo Andriamanitrao anao. Fa ny Tompo Andriamanitrao dia Afo Mandevona, eny Andriamanitra SARO-PIARO izy. Amen. Io zany amin'ilay hoe sarin-javatra voasokotra. Iny moa efa be deabe ny fijoroana Vavolombelona nataoko momba niny. Fa mbola misy video hafa ihany koa izay mbola tsy vitako momba ny amin'ny fanompo-tsampy ihany koa. Fa anio isika araka ny teneniko teo dia momba ny amin'ny fandroana Devoly, ny ady atao amin'ny Devoly. Dia araka ny vakintsika eto amin'ny 420 fa ny Tompo Andriamanitrao dia Afo Mandevona, eny Andriamanitra SARO-PIARO izy. Amen. Tena SARO-PIARO amintsika zany Andriamanitra. Ary izay no mahatonga azy mandevona ny fahavalo rehetra, ary koa mandevona izay tsy mety makatoa azy, fa manolotra ny tenany ho an'ny Satana, ary manao ny fomba ratsy rehetra raha tsy miverina aminy. Mampatahotra io Andriamanitra antsika io, satria tsy azontsika vazivaziana izy tahaka ny fataontsika amin'ny olombelona. Tena mahasaro-piaro azy mihitsy ny maha Andriamanitra azy, ary isika olony koa dia mahasaro-piaro azy. Ovakintsika koa ny ao amin'ny bokin'ny Joela, Joela mpaminany ovakintsika io toko 2:9. Mbola manambara ihany fa Afo Mandevona Andriamanitra. Ovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Misy afo mandevona eo alohany, ary misy lelafo mandoro any aorianany, tahaka ny saedena ny tany eo alohany, fa ny any aorinany kosa dia tahaka ny tany efitra foana, eny tsy misy tsy azony. Amen. Ry havana, eto zany dia manambara mihitsy fa ny Tompo Andriamanitra antsika dia afo mandevona. Araka ny teneny hoe misy afo mandevona eo alohany. Eo alohany zany, izay eo alohany dia dorany avokoa, levoniny avokoa, ary tena hoe levona tanteraka. Raha mamaky tsika ery amin'ny andiny voalohany amin'io Joela 2 io dia miteny mihitsy hoe tsofi aoziona ny anjomara, miantsoa mafy ao amin'ny tendrombohitro masina, aoka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany, fa avy ny andron'ny Tompo, eny efa tomotra izany. Amen. Tena efa tomotra ny andron'ny Tompo ry havana, tena efa tomotra. Raha ohatra mahita ny fahagagana sy ny fahatsarana sy ny zavatra miseho eran-tany isika, dia tena mino isika fa tena efa atomotra ny andron'ny Tompo. Iverina eo amin'ny andiny 7 isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe misy afo mandevona eo alohany, ary misy lelafo mandoro eo aorinany. Araka ny teneniko teo hoe eo alohany Tompo dia efa voadoro avokoa zany, raha vao ohatra ka izy ny eo aloha amin'ny fiainantsika dia may levona avokoa zany ny eo alohantsika, satria tena afo mandevona izay eo alohan'Andriamanitra. Afo mandevona satria tena levona avokoa izay eo alohan'Andriamanitra, satria izy mihitsy, izy Tompo mihitsy no afo mandevona. Ary misy lelafo mandoro any aorinany, tahaka ny saedena ny tany eo alohany. Zany hoe izay voadorony Tompo eo aloha dia voavoatra toy ny saedena, voavoatra
isika izany rehefa voadion'i Jesosy isika amin'ny afo voarendrika toy ny volamena, dia rehefa dioviny Tompo isika dia natsarainy. Izay le hoe tahaka saedena ny tany eo alohany, voadio tanteraka, lasa vaovao, olom-baovao. Fa ny any ao arinany kosa dia tahaka ny tany efitra foana, eny tsy misy tsy azony. Na ny ao aloha na ny ao aorina dia voadoro ny Tompo avokoa, ary ny ao arina dia may tanteraka, rava tanteraka. Aoka isika tsy ho ataony Tompo mihitsy tahaka ny teny izay nataony tamin'ny Petera ao amin'ny Matio 4:12, lay tenin'ny Tompo tamin'ny Petera hoe, fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe, makanesa ato ivoko ry Satana, fa tafitohinana ambika ianao, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Amen. Aoka tsy ho tonga amintsika mihitsy izany, ka ny Tompo iteny amintsika hoe makanesa ato ivoko ry Satana. Zava-doza izany, satria tonga amin'ilay tenin'Andriamanitra eto amin'ny Joela araka ny novakiantsika teo, fa ny any ao arinany kosa dia tahaka ny tany efitra foana, eny tsy misy tsy azony. Tena efitra foana izany. Aoka isika ho voakarakara ny Tompo tahaka ny saedena. Amen. Voadioany amin'ny afo, voadioany. Inona moa ilay afo mandevona? Ilay afo mandevona ry havana dia ny rany Jesosy, ny rany Jesosy ireriany. Amen. Ny rany Jesosy io dia tena sarobidy, ary tsy misy toa ny rany Jesosy. Aleluia. Izy ireriany no afaka tsontsika, Jesosy ireriany, Jesosy Kristy ireriany, rehefa mandroaka devoly isika. Ary ny rany Jesosy ireriany no afaka andevonantsika ny fahavalo rehetra. Voalaza ao amin'ny Petera izany. Andao vakiantsika ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany, manomboka eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 20 ihany no hovakiantsika. Hovakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa fantatrareo fa tsy tamin'ny zavatra mety ho simba, na volafotsy, na volamena no nanavotana anareo, tamin'ny fitondratena dala izay nolovanareo tamin'ny razanareo, fa tamin'ny ra sarobidin'i Kristy, toy ny tamin'ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Izy no efa fantatra mialoha talohany nanorenana an'izao tontolo izao, fa naseho kosa amin'izao andro faran'izao noho ny aminareo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy, mba iorena ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Amen. Notoizako hatramin'ny 9:20. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io dia manambara marina tokoa fa ny rany Jesosy Kristy dia sarobidy, ary ny rany ireriany tsisy petipetina no ahafahantsika mandresy ilay fahavalo. Efa vita tamin'ny rany zanak'ondry hafa teo aloha, fa eto dia miteny marina ny tenin'Andriamanitra fa ny ra sarobidin'i Kristy ireriany, tsy misy anarana hafa azahoantsika famonjena ety ambonin'ny tany afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy ireriany. Zany dia hitantsika izany ao amin'ny Asan'ny Apostoly 4:12, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe tsy misy famonjena avy amin'ny hafa na iza, satria tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra
nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Amen. Eto izy eo amin'ny 10 dia manambara tsara fa i Jesosy Kristy io ambarany io. Mengavy ianao amaky an'io tantara io ao amin'ny Asan'ny Apostoly 4 vakio ny tantara fa ampaherenao tompoko. Amen. Ry havana, Jesosy irery ihany, ny rany sarobidy irery ihany no andresentsika ny fahavalo rehetra, tsisy afa-tsy Jesosy irery ihany. Amen. Ijoro Vavolombelona ako. Tamin'ny alatsinainy 12 ny volana Jolay ity ifoany talata 12 ny volana Jolay, zany hoe vao 2 herinandro lasa izay, dia nampanofiay ny Tompo. Talohan'izay aloha dia izao, zany hoe ny alatsinainy dia nandeha ny atsena zany ny ankizy tato trano, nandeha nividy akanjo sy ohatr'izany. Dia ny fataoko zany rehefa mividy akanjo na fitafiana na inona io dia efa nasain'ny Tompo mila roana Devoly foana zany izay zavatra vidina avy any am-pivarotrany, satria ny antony ry havana dia tsy haintsika hoe avy taiza izy ireny, taiza ny toerana ny aviny, inona no zavatra nampiasaina taminy, taiza ny toerana sasany izay ny toerany alohany ho voarainy ny tananao, alohany hiditra ao atokantranonao. Dia tamin'io andro alatsinainy io zany rehefa tonga zany ny ankizy tato trano hoy aho, dia efa fantatr'izy ireo fa izay zavatra avy any ivelany avy any dia raha tsy izy ireo no mandroaka Devoly aminy dia izahako ataoko foana alohany anasana ny lamba sotr'izany. Dia norohaiko Devoly zany ireo lamba tonga avy any avy novidin'izy ireo. Dia ny alina an'io araka ny teneniko teo hoe ny alatsinainy ifoany talata, satria ny alatsinainy hoy aho no nandeha nivoaka nandeha ny antsena ny ankizy. Raha natory aho ny alina, ny zavatra niseho dia nisy Devoly anankiray izay tonga nanafika ahy tao anatin'ny toromasoko. Izy io zany vehivavy izy io, ary ny masony dia tena mangirana be. Dia nanatona anahy izy io ohatran'ireny hoe olona andeha amina ireny. Dia miteny nefany izy io mizavatra tenenin'izy io, ary ny teny zany ny anarany, zany hoe ny tompoiny, zany hoe Andriamanitra kely zany. Dia le teny no teneniny ny fanahy masina tonga dia nampafantatray hoe Dragona io izy. Dragona hoy ny fanahy masina ilay teo alohako, nefany paozina vehivavy, fa ny masino iaho no nangirana be. Dia avy zany izy io nanantonay, tonga de norohaiko Devoly tamin'ny anaran'i Jesosy, dia napetrako tamin'ny andriny ny tanako akavia. Dia vao nipetaka teo amin'ny andriny ilay Devoly zany ny tanako akavia, ary ny tanako akavanana ny tana teo amin'ny soroka ny akavia zany, raha ohatra ka azonao onina tsara ny fanazavako azy dia tonga dia nitolefoka tamin'ny tany ilay Devoly. Ary tao anatin'izany dia tariny fanahy masina ako anapaka ny lohany, zany hoe manao paozy ohatran'ireny manapa-doha ireny, ohatran'ireny paozy manapaka tenda ireny. Dia nanao paozy zany amin'ny tanako akavia ohatran'ny hoe manapaka ny tendany dia araka ny teneniko hoe nenjera tanteraka tamin'ny tany ilay Devoly. Ry havana, izay lay Asan'ny maizina noroana izy tamin'ny lamba tonga ny alatsinainy dia misy ny mbola tonga manafika amin'ny alina. Zay zany lay ady atrehantsika, tsy miady amin'ny nofo mandray isika tompoko, fa amin'ny fanampahana eny amin'ny rivotra. Ao amin'ny Efesiana 4:9
andiny 12 tompoko no manambara izany. Tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Izay no fahavalo atrehantsika. Zany hoe tsy mahita firy an'ilay fahavalo isika hita vatana, nefa moa misy ny mahita, fa isika dia miady amin'ny asan'ny maizina eny amin'ny rivotra. Ka mila isika mitandrina. Izay no tonga nanafiany ay tao anatin'ny nofy. Fa ny fanahy masina, ny tompo mihitsy no niasa tao anatiko. Jesosy Kristy izay voalazantsika tamin'ny tenin'Andriamanitra teo, dia resy ilay fahavalo, ilay dragona ela izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy. Afaka vakianao koa izany, Apokalipsy 12. Jesosy Kristy mihitsy no niasa tato anatiko, na resy ilay dragona. Io dragona io ry havana dia i Satana ihany, ilay mena rana ela tany amin'ny testamenta taloha, any amin'ny Genesisy, izay namitaka ny Eva sy Adama, ary voalaza mazava tsara ao amin'ny Apokalipsy 12 manomboka eo amin'ny 17 hatramin'ny 12. Afaka vakianao izany. Amen. Ny fijoroana Vavolombelona manaraka dia nampanofiay ny tompo ny alahady ifoany alatsinainy tamin'ny 17 volana jolay ity, zany hoe vao tamin'ny herinandro lasa izany. Nampanofiay ny tompo nahita aho tao anatin'ny nofy zazavavy kely eo amin'ny 12 taona eo dia ny ambonin'ny akanjony misy an'ilay sarina dessin animé reny ilay hoe Winnie, asana efa hitanareo angaban'izy ireny. Dia hitako zany io zazavavy kely io mamindra mandeha, dia hitako eo arinany alavidavitra kely misy lehilahy maro, zany hoe betsaka zany ary ireo lehilahy ireo dia avo be daholy. Lokon'izy ireo tsy fotsy tsy mainty fa antonontonony, dia avo be daholy zany ireo lehilahy manaraka azy ireo. Dia noho aveo zany ilay zaza no nefa lasa lolo kely izy dia ireo lehilahy maro be ireo zany no hitako tsara zany ny endrikan'izy ireo. Dia noho aveo zany natsoko ny rany Jesosy ary natsangako ny tanako. Dia no niatso ny rany Jesosy ako dia nisy anankiray tonga dia nivily zany ny lalany fa ny masony zany tonga dia ohatrany hoe ny odina lasa ohatrany fotsy zany ny masony. Fa ireo rehetra kosa zany ireo lehilahy rehetra ireo tonga dia nanjavona no ny efa niantso ny rany Jesosy ako ary no natsangako ny tanako. Ry havana, izay no manambara fa hoe Afo Mandevona ny tompo Andriamanitra antsika. Ny rany Jesosy voatononona dia levona tanteraka ireo fahavalo, nefa noho iaho toy ny lehilahy marobe ireo Devoly. Ary noho ny aveo izy levona iny ireo Devoly ireo hitanao ohatrany hoe nandray lavenina ianao amin'ny tanana, dia atsipinao, dia manidina kely reny. Toy izay no naseho an-tompo ay no ny levona izy ireny. Tonga dia nitsoka zany ohatran'ireny lavenina nararaka tamin'ny tanana ireny. Levona ny fahavalo no ny rany Jesosy zanak'Andriamanitra, ny rany Jesosy reriany. Afo mandevona ny Andriamanitra antsika, tsara ny Andriamanitra antsika. Ry havana, nanambara ny fanahy masina araka ny teny novakiantsika teo fa afo mandevona ny rany Jesosy, izay no nahatonga an'ireo lehilahy marobe ireo nanjavona. Ary tsy lehilahy ireo, tsy olombelona, fa Devoly
nanaraka an'ilay zazavavy kely 12 taona teo eo. Ary ny fahagagana naseon'Andriamanitra ry havana dia io zazavavy kely izay nambarako teo io ay ilay zanako vavy. Ary tsy fantatro izany raha tsy vao omaly, satria ny antony dia izao. Omaly aho alatsinainy fa 15 ny volana Jolay dia ny tantara izany Nofy izany tamin'ny zanako vavy raha tonga avy nandeha nivoaka izy nandeha niantsena. Dia gaga be izy raha tantara lay Nofy ahako. Dia hoy izy miantso izaho ozy izy zany, satria ozy izy efa andro maromaro no tadidiny. Mbola misy t-shirt anankirainy tamin'izy mbola kelikely teo eo mbola tao anatin'ny fitoeranentany tao foana. Dia izay sary zay mihitsy ny amin'ilay t-shirt dia efa enina hono ny tompo ny teny taminy tato ato hoe ario io fa adininy foana zany ny manary azy. Dia omaly izy raha nandeha niantsena ary nisy magazay nidirany dia nahita izy mitovy amin'ilay sary. Mbola io sary ny dessin animé io ihany napatsahivon'ny tompo azy. Dia izy mahita an'izany tany amin'ny magazay omaly dia eny ny tompo fa miteny aminazy hoe tokony ariny ilay anazy any an-trano satria mbola nampatsiahy azy foana ny fanahy masina. Ry havana, no tonga taty an-trano izy tsy nieritreritra mihitsy hoe hiteny aminy. Fa no nefa nipetrapetraka izy dia tsy haiko fa tao anatin'ny resaka nay mianaka no nasainy fanahy masina ako hitantara taminy ilay Nofy mombany amin'ny ilay zazavavy kely. Dia teo izy no niteny hoe izahako izany, satria hoy izy ny tompo efa niteny tamiko fa adiniko foana ary mbola naseho an'ny tompo tamiko izy anio ihany tany ampivarotra fa andeha ataoko zao de zao. Dia lasa izy tonga dia naka an'ilay t-shirt ary naseho an'ny tamiko. Dia tena ilay izy tokoa ry havana, tena ilay izy tokoa. Ary nataony tao anaty sachet niaraka tamin'ny zavatra maromaro dia nofatorana tamin'ny rano Jesosy dia narina tamin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, tsara ny tompo. Jereo ane ny fampisehoan'ny tompo sy ny fiarovan'ny tompo ny fampitandremany antsika zanany mba tsy ho voatafika Satana ary anambarany fa ny rany irery ihany no afaka andravantsika ny asan'ny maizina. Ary lay zanako vavy tonga de niteny hoe ireo nanaraka vao arina ozy izy tena mihitsy hoe ohatrany pédophile, ohatrany olona lehibe tia zaza. Eny tompoko, tena izany mihitsy satria ny antony ilay zavatra anaovan'ny zaza ampanaovitsika ny zanakantsika dia mitarika olona lehibe ao anatin'ny favetavetana, fitsiriritana. Satria ilay Devoly avo be marobe dia lehilahy no nanaraka azy ary mitarika amin'ny favetavetana asan'ny Satana avokoa izany. Aza mpiakanjona akanjo misy sarisarina dessin animé intsony ny ankonanao na ny zanakanao. Fa jerevo ny zavatra miseho eran-tany favetavetana, Satana no manjaka ary mandravarava. Aoka tena hoe ho masina eo anatren'Andriamanitra isika sy ny ankonantsika. Fahagagana nataon'Andriamanitra satria ilay Nofy dia tamin'ny alatsinainy fa 12 ny volana Jolay ary omaly alatsinainy herinandro tanteraka no niteny tamin'ilay zanako ahako ary izy no niteny hoe izaho izany. Aleloia! Tsara ny tompontsika. Aoka isika tena ho masina tokoa tahaka ny ray masina dia afaka Mpiasan'ny rany zanak'ondry isika
ny rany Jesosy ary afaka hiteny amintsika izy dia afaka hiambina antsika ny Tompo. Ampiomana antsika foana ny fanahy masina, ananatra antsika foana ny fanahy masina mba tsy haverentsika any amin'ny afobe. Ary aoka isika asa androka devoly hiady amin'ny ratsy, roa izy dia andositra anao sy ny ankonanao. Tsara ny Tompo, miverena aminy. Raiso izy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Raha mbola tsy nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia andray anao izy ho tonga zanany, dia afaka hiaro anao izy ary hiara-dalana aminao naiza misy anao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.